ny sosikevitra amin'ny fandravana ny androm-panjakana rehetra akoatran'ny fiadidina ny Repoblika. Ravana ny androm-panjakana rehetra ankoatran'ny fiadidinan'ny Repoblika, atsangana ny Assemblée Constituante, apetraka ny lalam-panorenana mianga eny fotony. Ireo no anisan'ny teboka nisongadina tamin'ny fehi-kevitra nivoaka taorian'ny 5 andro ny sy ny fionambe nasionaly ho an'ny fampiavana-pirenena no tanterana teny amin'ny CCI Ivato. Mahakasika ny antsoina hoe fanorenana ifotony. Asina ny fametrahana lalam-panorenana miainga avany ifotony mba hifampifehezana. Ao ihany koa ny fananganana ny Assemblée Constituante ka ny endrika lalam-panorenana roso dia ho fidina avy amin'reto fa tsy fitsapakevim-bahoaka akory no atao fa ho fidina amin'reto na tazonina ny lalam-panorenana misy ankehitriny fa atao régime présidentiel fort na ovana ho régime présidentiel na régime parlementaire na régime monarchique na fanjakam-pisorona na rafitra fédéraly na faritanin'ny zakatena ray amin'izay no izy ireo no anaovana fifidianana fa tsy fitsapakevim-bahoaka no aroso. Ravana ny androm-panjakana rehetra afatsy ny filoham-pirenena ary ahorina ny rafitra vaovao. Ho fanatanterahana izany atsangana ny comité de pilotage an'izay rafitra atsangana aorian'izao fivorian'izao ahitana ny FFKM ny solotena avy amin'ny présidensan'ny Repoblika, ny solotenan'ny mpizaka zay 3 avy isak'ireo komisionna 10 ny asa teto ka ahitana mpahay lalàna solotena avy amin'ny grand corps anankiray, mpahay lalàna ray ary ny vehivavy ny ray sy ny solotenan'ireo filoha teo aloha. Aorian'izay ho fanatanterahana ny asa fanaraha-maso atsangana ny comité de suivi ny amin'ny fanatanterahana ireo fehi-kevitra nivoaka teto amin'ny CCI Ivato nanindran'izao fionam-be-pirenena izao. Ahitana ny solotenan'ny FFKM, ny solotenan'ny mpanday anjara ka 4 avy isaky ny komisionna 10 zay niasa teto, zany hoe mitotaly 70, ny solotenan'ny fitondram-panjakana, ny solotenan'ireo ray aman-dreny ara-drazana ary ny solotenan'ireo filoham-pirenena teo aloha iray avy. Mikasika ny fampiavana-pirenena, anisan'ny sosikevitra naroson'ny mpizaika teny amin'ny CCI Ivato ny andravanan'ny FFM ary ananganana ny rafitra CNR. Ankoatr'izay, anisan'ny tao anatin'ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny fionam-be-pirenena teny amin'ny CCI Ivato ny fametrahana ny rafitra anaramaso ny antoko politika, ny fametrahana ny Conseil des Sages, ahitana ny filoham-pirenena teo aloha ary ny fametrahana ny anteniera fahatelo 3e chambre izay misy ny ray aman-dreny ara-drazana. Eo ihany koa ny mba hiarovana amin'ny fitsabahan'ny mpitandro filaminana amin'ny politika, takin'ny mpizaika ny fametrahana ny rafitra mpanaramaso ny mpitandro filaminana. Apetraka ihany koa ny komity mpanaramaso ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny fionam-be nasionaly ho an'ny fampiavana-pirenena. Natolotra ny FFKM ny fehi-kevitra ary natolotra ny filohan'ny FFKM ny filoham-pirenena izay tompony fanapahana sy fampiarana ny fehi-kevitra.